Zay ny amin'iny nanomboka tamin'ny 12 alina teo dia nahitana fidinany 70 ariary ny litatra tamin'ny solika teto amintsika. Tsy dia nahatsikaritra izay loatra ny mpanjifa raha ny maraina satria nahazatra dia ny fiakaram-bidy hatrany no hita teny amin'ireny mpanjara solika ireny. Horantsika ity fanadihadiana ity izay fanadihadiana naompana betsaka tamin'izay solika izay. 803 ariary ny essence, 304 ariary ny solika fandrehatra ary 303 ariary ny gazoil. Ireo no vidin'ny lasantsy nanomboka tamin'ny 12 alina, izany hoe nahitana fidinany 70 ariary isaky ny litatra. Maro tamin'ireo mpanjifa no tsy mbola nahatsikaritra izany fiovan'ny vidin'ny solika izany ny maraina teo. Tsy nalala zao raha tsy nareo no niteny io. Serieux izy? Tena tsy nalala mihitsy avao nareo sa mahinoko nalalako an'izay. Nidina 70 ariary ara ny izy dia fahitanao an'izay. Tsara le fidinana fa tokony mbo tsaratsara kokoa zany mba manaraka le kalitao alika reo ampiarina marina le vérité de prix tokony mba ampiarahana amin'izay le hoe kalitao alika. Raha tsy aivina dia 2 volana aty aoriana vao misy fiatraikany eto amintsika ny vidin'ny solika any ivelany. 2 volana lasa izay dia nahitana fidinany ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny atsara ihany koa ny tahan'ny fanakalozana arabola ka nahatonga ny vidin'ny solika nahena izao. Ireo singa roa ireo no marifefy lehibe mandrafitra ny vidin'ny solika, fa misy ihany koa ny tombony ho an'ireo mpandraraha ara-tsolika, ny saran'ny fitehirizana na ny frais de stockage, ny saran'ny fitaterana, ny aba samihafa raha tsy laza afa-tsy ireo.